Mitolakandro teo no tanterahana ny lanonana fanolorana ilay fiara Peugeot 301 ho an'ny tsara vita ny Airtel Madagasikara tamin'ny alalan'ny fampiasana ilay tolotra Airtel Money no nafahana nandray anjara tao anatin'ity lalao ity. Ny laharana 03312 064 zay an'Andriamatoa Rakotoasimbola Rivo Erso monina eny Anosy mpiasa ny asekina no tsara vitana voasarika ka nahazo ilay fiara Peugeot 301 vaovao tamin'ilay lalao izay nokarakarain'ny Airtel Money. Io tolakandro io natolotry ny Airtel azy ny lakilen'ny fiara. Faly de faly tokotra satria tsy nanam-pony azo fa nahazo. Zany hoe tamin'ny Desambra nefa n'inscrire zany de nanao foana isan'andro tsy maintsy ampiasaiko zany be da be zatra ampiasaiko an'le Airtel Money karakarako volany amin'ny banky andoavako facture ny jirama akako crédit be da be zany zatra tsy maintsy miasa foana zany isan'andro de adinidiniko mahatsara le zay nefa raha satria io tsy maintsy ampiasaiko manano satria raha ohatra ianao zao hoe lany crédit na misy namana zao mandeha tomobile voyage ihany de miantso hoe andefasy crédit lesy de andefasana amin'iny fotsiny izy de vita. Miaka ho azo ampiasaina fa entina mba mizizizy teny aloha. Natratra 5,000 mahery ireo mpanjifa nahavita fampiasana Airtel Money ka nahazo isa mihoatra ny 300 zay afaka nandray anjara tamin'ny fisarihana. Nanome tokosady ary ny mpanjifa ireo mpitantana ny Airtel fa maromaro ary isy hatrany ireo karazana lalao izay ho karakarain'izy ireo ka azona loka marobe.